momba ny finoana, resaka momba ny finoana. Maniry fokoa nefa zao mampitonga ny tenareo na rehefa barea. Tamin'izahako adolescente, tamin'izaho mbola kely dia tia nanao sary be mihitsy. Dia nanao sary akanjo. Raha tena marina dia je voulais devenir styliste. Fa tamin'ny adolescence-ako dia nalaza be tany Madagasikara ny resaka isa matadity 666. Dia izay rehetrarehetra tianao atao dia 666 daholo. Ny antony tiako itenenanareo an'izany dia te hampahira no mahitany roa zany androany vao nahitany concert ny fahitako eny amin'ny YouTube ny foana izy. Mba ho tahitsika izy, mba ho tafiditra lalina any amin'ny resaka atsikana. Tsy maiky anavy ianareo? Tsy miara-manaiky aminany izany ve ianareo? Ny antony izany mantsy dia izao, tsika kristiana miteny foana hoe reto mpanao atsikany reto kosa dia miteniteny foana. Rehefa nisy olona nomen'Andriamanitra talenta momba ny atsikana nefa sakana atsika izy. Dia lasa olona tsy manana fanan'Andriamanitra miditra any amin'ny resaka atsikana. Tsy d'accord amin'izany ve ianareo? Hoy tsika reto mpanao politika reto dia miteniteny foana sy manaonao foana. Rehefa misy nefa kristiana te hiditra anao politika dia tsika hoe 666 zany. Dia aveo tsika gaga. Hoe mandray fanapa-kevitra tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny mpanao politika. Tsy d'accord amin'izany ve ianareo? Taraiky be mihitsy tsika kristiana satria rehefa misy kristiana te hijoro any amina zavatra anankiray dia tsika hoe tsy izany. Tsy hainao akory ny zavatra nataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ireo olona. Tsy hainao ny antsin'Andriamanitra tao amin'ny fiainan'ireo olona. Dia tsika no mifanakana eny. Tsy d'accord amin'izany ve ianareo? Ny zanako, 5 ny zanako. Ireo zanako ireo artiste daholo. Dia tsy tianao ny zavatra tsy tiako misakanana ny zanako. Artiste amin'ny zavatra be dia be izy, tsy resaka hira sy dia fotsiny fa resaka zavatra be dia be. Dia tena misaotra an'Andriamanitra nahitany Barea modely ho antsika. Zanako raha misy rêve apetrak'Andriamanitra ny anatin'ny fony, aza sakanana izy. Aza sakanana izy. Ny secret, inona secret? Le secret, c'est le lieu secret. Le secret, c'est l'intimité avec Dieu. Ampianarina ny zanako hanana fifandraisana amin'Andriamanitra any amin'ny intimité. Dia na inona n'inona zavatra ho ataony io dia mitondra voninatr'Andriamanitra izy any. Tsy d'accord amin'izany ve ianareo? Amen na saika amen? Aza sakanana ny zanako amin'ny zavatra tiany atao, ampianarina izy atahotra an'Andriamanitra. Ampianarina izy hanana fifandraisana amin'Andriamanitra ao amin'ny intimité. Tsy misaka alahady ihany, tsy misaky ny sabotsy ihany, tsy misaky ny alarobia ihany, fa isan'andro. Ampianarina izy aheno ny fanahy masina. Dia avelao mba hisy mpanao atsikana évangélika. Dia toany, avelao misy acteur, actrice matahotra an'Andriamanitra. Amin'izay zavatra mamevon'Andriamanitra no mipoitra eny amin'ny télé. Tsika Kristy, tsy d'accord amin'izany ve ianareo? Tsika kristiana ihany ary no menomenony. Manaiky an'izany ianareo hatria? Ohatran'ny tsy ao nareo zany. Manaiky ve ianareo sa tsy e? Androany finoana ny zavatra ho resako dia zany ino fa miaretsy ianao dia mivelona indray ny finoana atao anatinao momba ny zavatra napetrak'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, ny antsin'Andriamanitra momba ny fiainanao. Amen. Hébreux, chapitre 11, verset 16 angamba izay. Fa tsy misy mahazo sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy.